famantarana atolotry ny fiangonana Jesosy mamonjy. Rami visatritana ia ikyodifuna matukianeje somba monteliana. Salama tompoko. Mamangainao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny tenako. Isaorana ny ianao amin'ny fahazotoana manaraka ity fandarana ity. Izaho dia faly miaraka aminao hatrany eto. Miasa ny tompo dia asa mahafinaritra ary mimitory tenin'Andriamanitra na mampianatra ny tenin'Andriamanitra, ny mizara ny tenin'Andriamanitra tahak'izao dia fifaliana mihitsy. Ny tompo any anomenao fahasoavana be dia be an-trany. Raha miaino ny tenin'Andriamanitra, ampitandremana tsara ianao amin'ny fo misokatra, tsy mandray izany tahaka ny tenin'olombelona, dia hiasa amin'ny fombiazana ao anatinao ny teny ambara. Ho tahian'Andriamanitra hatrany ianao. Izao dia tonga soa amin'ny fandraisana ny tenin'Andriamanitra isika ao amin'ny filazantsarany Jaona 4:17 no teny raisitsika. Vakatsika fampianarana sy fampahirezana hatrany hatrany. Ny teny ao amin'ny filazantsarany Jaona 4:17 dia teny manambara ny amin'ny fiadanana izay navelan'i Jesosy Kristy ho antsika. Eny teny manambara ny fiadanan'i Jesosy Kristy izay nomenitsika. Izao no vaky teny ao amin'izay voasoratra. Fiadanana no avelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo, tsy tahaka ny fanomeny izao tontolo izao no fanomeko anareo, aza mitebiteby na matahotra ny fonareo. Teraina ny tompo. Jesosy Kristy dia tompon'ny fiadanana ary manome fiadanana ho antsika. Ny fiadanan'i Jesosy Kristy no meno ho antsika. Izany dia fiadanan'ny tompo izay tompon'ny fitiavana. Jesosy Kristy izay tompon'ny fitiavana dia tompon'ny fiadanana ihany koa. Ary Jesosy Kristy tompon'ny fiadanana dia tompon'ny fitiavana ihany koa. Tompon'ny zavatra rehetra izy. Misy teny hoe tompon'ny famonjena izy. Misy teny koa hoe tompon'ny finoana izy. Misy teny koa hoe tompon'ny fahefana izy. Jesosy tompon'ny fitiavana
tanterao Andriamanitra. Manam-pitiavana, misy fitiavana, ahitana fitiavana. Jesosy Kristy tompony fitiavana. Mila mitombo amin'ny fahalalana tsara ny Jesosy Kristy isika. Jesosy Kristy iza moa? Afaka mitanisa zavatra maro isika, fa amin'ny tian'io ity dia asehoko anao fa Jesosy dia fitiavana, tompony fitiavana. Ao amin'ny Efesianina 2:3, Efesianina 2:3 dia nisy vavaka izay nataon'ny apôstôly Paoly, 14:10 ka hatramin'ny 7:10. Efesianina 2:3, 14:10 ka hatramin'ny 7:10. Ary noho izany no andoliako amin'ny rain'i Jesosy Kristy tompontsika, izay azahoan'ny fianakaviana rehetra any an-danitra sy ety an-tany anarana, mba omeny ianareo araka ny ren'ny voninahiny, ary mba ho atanjahana fatratra amin'ny fanany ny olonareo anaty, mba hitoeran'i Kristy ao am-ponareo amin'ny finoana, ka amaka sy orona mafy amin'ny fitiavana ianareo, mba aizanareo mba amin'ny olo-masina rehetra ny ahafantatra tsara izay sakany sy lavany, ary alaliny ary ahaviny, ary alala ny fitiavan'i Kristy izay mihoatra noho ny fahalalana, mba hamenona anareo amin'ny fahafenoan'Andriamanitra rehetra. 7:10 halala ny fitiavan'i Kristy izay mihoatra noho ny fahalalana. Ambony noho ny fahalalana rehetra ny fitiavan'i Kristy, tsy tahakatra ny saina, satria lehibe indrindra sy sarobidy izany. Okary ianao hianatra fantatra ny fitiavan'i Jesosy, ary minoa ny fitiavan'i Jesosy. Ambara eto fa Jesosy dia tompon'ny fitiavana, manam-pitiavana, ahitana fitiavana, afaka manome fitiavana. Ao amin'ny Jaonina 1:10, nanana olona notiavana Jesosy. Be dia be izany raha maka ny Baiboly isika. Jaonina 1:11, ny andiny voalohany ka hatramin'ny 9:70, vakeo rehefa any an-trano ianao. Fa nisy reto olona telo menadahy reto, Maria sy Marta rahavaviny, ary Lazarosy, eo amin'ny andininy voalohany. Ny andiny fahadimy, Jesosy tian'ny Marta sy ny rahavaviny, ary Lazarosy hanantany. Tian'izy telo menadahy reto ny tompo amin'ny fitiavana madio sy tanteraka. Teraina ny tompo. Ary amin'ny andiny fahatelo, noho izany dia naniraka tany amin' Jesosy izy mirahavavy ka nanao hoe, tompoko, indro marary ilay tianao.
ndiny faharoa dia milaza fa narary lazarosy sy anadany izy miravavy. Jesosy tia any lazarosy narary ary io lehilahy io miombo ny aretina ary nitaredretra ny fahatongavan' Jesosy tany amin'izy ireo dia maty i lazarosy. Ary tonga tany Jesosy afoizina amin'ny tantara dia nifanena tamin'ny Marta ka niteny hoe raha teto ianao dia tsy maty ny anadahako 9:20. Io Jesosy hoe izaho no fananganana ny maty sy fiainana. Izay mino ana dia na maty aza dia ho velona indray. Izay rehetra velona ka mino ahy tsy ho faty mihitsy, mino izany va ianao? Dia namaly hoe eny tompoko, fa ny hinoko fa hitsangana izy amin'ny andro farany. Izaho ny fananganana ny maty sy fiainana. Ary rehefa nandroso ny dian'i Jesosy, satria Marta no nitsenan'i Jesosy, dia misy olona maro no tangorona. Ary amin'ny 9:30 mitsambikona isika, ary hoy izy, aiza moa no nandevenanareo azy? Dia hoe ireo tamin'ny tompoko andeha izaho. Nitomany Jesosy 9:30, 9:30, ary hoy ny Jiosy, akory ity halehibe ny fitiavany azy. 9:30 dia votindray ny fanahin'i Jesosy ka nakeo amin'ny fasana izy, ary roy zany sady nisy vato narindrina teo. Hoy Jesosy isory ny vato, hoe Marta navavina maty tamin'ny tompoko, maimbo izao, fa efa maty efarana izy. Hoy Jesosy tamiko, tsy voalazako va fa raha ino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Ary nisorona ny vato teo amin'ny toerana nametrahana ny maty, ary nanandratra ny masony Jesosy ka nanao hoe, raha eo misaotra anao aho fa efa niaino ahy ianao. Ary fantatro fa miainao mandrakariva ianao, voanony amin'ny vahoaka mitsangana manodidina no nilazako izany, mba hinony fa ianao no naneraka ahy. Ary rehefa nanao izany teny izany izy, dia niantso tamin'ny feo mahery hoe, Lazarosy mivoa. Dia nivoaka ny maty, nisy fehipaty ny tanany sy ny tongony, sady ho feo mosara koa ny tavany. Hoy Jesosy tamin'ny olona, vao izy ka velao andeha. Ary Marta amin'ny Jiosy dia ihireo nakeo amin'ny Marta ka nahita ireo zavatra nataon'i Jesosy ireo no nino azy. Jesosy tena be fitiavana. Tiany izy telo menada ireo, ka raha maty i Lazarosy le anadany izy miravavy, nitomany niaraka tamin'izy ireo, niarakoro tamin'izy ireo, nitondra fampinonana ary nanao fagagana, namelona ny fanantenan'izy ireo, nanangana n'ilay anadany efa maty sy nalevina tany am-pasana, maimbo araka ny filazany, efa efarana izay. Jesosy dia fitiavana, niarakoro taminy, niara-nitomany taminy, nitondra fampinonana sy fanantenana ho azy ireo tao anatin'ny fahoriana mafy, nanangana ny Lazarosy tamin'ny maty. Tao anatin'io tantara io dia hitan'ny olona ny alehiben'ny fitiavan'i Jesosy. Hoy aho, Jesosy tompon'ny fitiavana. Ka ny fiadanana omeny dia fiadanan'ilay tompon'ny fitiavana.
anio isika dia hijery ireo teny manambara ny fitiavan'i Jesosy, teny manapirofo Jesosy dia fitiavana, teny manapirofo Jesosy dia fitiavana. Jesosy Kristy dia fitiavana, tompony fitiavana. Amin'ny teny sy amin'ny asa Jesosy. Tia amin'ny teny sy amin'ny asa Jesosy. Tsy hoe tia amin'ny teny fotsiny, hoe tia ny Lazarosy sy ny anabavana, tena velany rery tamin'ny andro fahoriana, sy nampinono, nampahirezina, nomeny toky, nomeny fanantenana, no fafany mihitsy ny ranomason'izy ireo. Jesosy dia fitiavana. Mahay mampionona anao izy, mahay mampahiry anao izy, mahay mitondra fanantenana ho anao izy. Tsy mamela anao rery izy, tsy mamela anao kamboty izy, miasa ho anao izy. Izay nataony tamin'ny Marta sy Maria dia hainy atao koa amintsika izay mino azy ankehitriny. Hijery ao amin'ny tenin'Andriamanitra tsika ny pirofo ny fitiavan'i Jesosy. Voalohany, fony mbola tsy tonga tetỳ ambonin'ny tany izy, dia niarana namboninahitra tamin'Andriamanitra rainy tany an-danitra. Jaona 7:10. Tsara 5:5. Raha eo mankalaza amin'ny tenanao dia mivoninahitra ny rakonanana taminao fony sy mbola ary izao tontolo izao. Fony mbola tsy ary ny lanitra sy ny tany, Jesosy dia niarana namboninahitra tamin'Andriamanitra rainy. Niarana namboninahitra tamin'Andriamanitra rainy. Tany ny toerana nisy azy fony izy mbola tsy nidina tatỳ ambonin'ny tany. Fa izao nisy fotoana nidinan'i Jesosy tetỳ an-tany. Nandao zany io toerana tsara io dia ny lanitra. Ao amin'ny Jaona 9:7, 5:50, 1:50, izao no mofinaina, nidina avy any an-danitra. Efesianina 4:7, izy ilay nidina ary avy teo dia niakatra any an-danitra. Ny fahatongavan'i Jesosy olona tamin'ny fotoan'andro dia manapirofo ny fitiavana. Galatiana 4:5, ny ran'Andriamanitra ny zanany nateraky ny vehivavy. Obolana 3:4, Filipianina 2:5-9, ary 9, Timoty 1:7-9, tonga tamin'ny nofo Andriamanitra. Jaona 1, Jaona 1:1 ka hatramin'ny 9, tany ampiandohana ny teny taon'Andriamanitra Jesosy, ary ny 4:4 dia tonga nofo, nidina ty an-tany. Hitondra inona tetỳ an-tany moa Jesosy? Tonga ho fahazavan'izao tontolo izao izy. Hitan'Andriamanitra fa aiza-pito manarona ny tany,
Isaia 7:7. Ilay mpanjaka ny famezinana voalaza ao amin'ny Efesiana 5:12 dia nanamaizina izao tontolo izao. Tsy hoe nisy ny masoandro, ateo ny masoandro, fa ny sain'ny olona maizin-tsaina ho ny soratra masina. Ny fon'ny olona rakotry ny aizina, ny fiainan'ny olona dia ao amin'ny maizina, manao ny asan'ny maizina. Ny devoly Satana mpanjaka ny famezinana. Miteny ny soratra masina ao Mateo 4:17 ka hatramin'ny 5:10. Ny antson'ny mponina tany mipetraka tany Galilea rehetra sy ny manodidina. Izay rehetra mitoetra ao maizina sy ny aliko fahafatesana dia nomposany mazava lehibe tamin'ny fahatongavan'i Jesosy nitoro ny filazantsara tao amin'io toerana io. Malaka 4:2 Jesosy no masoandro ny fahamarinana. Jesosy nitondra fahazavana. Jaona 1:9, Jaona 5:12, Jaona 5:7, Jaona 2:12, izao no fahazavana izao tontolo izao. Izay manaraka azy mba handeha maizina, izay mino azy mba hitoetra ao amin'ny maizina. Ny masoandro ny fahamarinana miposaka amin'izay rehetra matahotra an'i Jehovah. Fantatrao fa rehefa tsy misy ny fahatapahan'ny jiro ka maty ny jiro ohatra olana, ny fahazavana mitondra fahasambarana. Jesosy ary no nitondra fahazavana teto amin'izao tontolo izao. Fahazavan-tsaina, fahazavana ao anatin'ny fo sy ny sisa. Raha ao anatin'ny aizina ianao, raha misy tanàna anankiray izao tsy misy jiro, tsisy jiramana, tsisy jiro, dia matsiaro mijaly. Rehefa nahazo jiro izy avy amin'ny fitondram-panjakana na avy amin'ny izay nanome an'izany, dia matsiaro sambatra sy faly. Jesosy ny fahazavana izao tontolo izao. Nanome an'izany fahazavana izany maimaimpona, tsy viditsika vola, fitiavana izany. Eraina ny tompo. Jesosy Kristy tonga hamonjy izao tontolo izao. Jaona 4:7-7 nitiavan'Andriamanitra indrindra izao tontolo izao, nomeny ny zanany latokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy. Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka anameloka izao tontolo izao, fa mba hamonjy izao tontolo izao amin'ny alalany. Jaona 4:12, izy tokoa no mpamonjy an'izao tontolo izao. Luka 7:9-10, tsy tonga nary ainy olona izy fa mba hamonjy. Mateo 7:12-1:10, tonga izy hitady tsy hamonjy ny very. Luka 7:10-10, tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Timoty 2:1-10, matoky izao teny izao ka tokony hikena mifankasitrahana rehetra tonga taty ambony tany Kristy Jesosy hamonjy ny mpanota. Fony nateraka izy dia hoy ny anjely mana hoe, mpamonjy ny teraka ho anareo anio ho tanànan Davida, dia Kristy tompo. Ao amin'ny Luka 2:2-20. Tonga teto ambonin'ny tany izy hitady ny olombelona very, namoy ireo masina marobe tany an-danitra, nidina tety ambonin'ny tany hamonjy ny olombelona very. Fitiavana izany.
Jesosy Kristy tonga teo ambonin'ny tany niantso ny mpanota mba hibebaka. Fitiavana izany. Matio 7:2-7. Luka 5:1-3:telopolo. Ao Matio 7:1-7. Tsy tonga iantso ny marinao fa ny mpanota mba hibebaka. Jesosy dia tonga nitondra ny famangin'Andriamanitra ray avy any an-danitra. Tonga ty ambonin'ny tany izy hamangy atsika. Amin'ny Luka 2:7-7. Hoy ny teny Zakaria feno fanamasina. Ady feno fanamasina Zakaria rainy ka naminanina hoe isaorana ny Tompo Andriamanitra ny Israely fa namangy sy nanavitra ny olona izy ary nanangana tandrom-pamonjena ho antsika amin'ny taranaky Davida mpanompony. Araka ny nampilazainy tamin'ny vava-mpaminany masina hatramin'ny andohany zao tontolo zao mba ho vovonjy amin'ny fahavalontsika isika ary amin'ny tanan'izay rehetra mankala antsika. Jesosy namangy ny tany. Iraina ny Tompo. Namangy ny tany. Ao amin'ny Luka 7:9-10. Luka 7:9-10. Hitatsika ny farisian-dahatra ny olona araiky tahotra ny olona rehetra ka nankalazan'Andriamanitra nanao hoe mpaminany lehibe nefa mitsangana eto amintsika ary Andriamanitra efa namangy ny olona. Nanao famangina ny Tompo tamin'ny fotoana izay nanaova ny asa fanompoana. Ao amin'ny bokin'ny Luka 7:7, ny 1:7 ka hatramin'ny 7:7, indrindra ny 1:7, ny andro famangina dia ilay fotoana izay niesan Jesosy teto ambonin'ny tany. Nanaovany reny asa mandehandeha manasitrana mitoro filazany tsara. Izany no ataon'Andriamanitra rehefa mamangy. Manome fifohazam-panahy, mamontsy mpanota, manafaka azy asan'ny devoly, mitondra fahafahana, manampy ny olona, mitondra fiainana mahafinaritra. Andriamanitra mamangy. Irina mba hamangy ny tokantranonao koa Andriamanitra, hamangy ny fiangonanao koa Andriamanitra, hamangy hanao manokana koa Andriamanitra. Mitondra fitahiana be dia be ny famangina, mamangy satria tia. Mavangivangy diavana. Andriamanitra namangy satria tia. Dia rain'Andriamanitra. Jesosy Kristy naneho famindram-po. Matio 7:7. Famindram-po no sitrako. Namindra fo izy. Namindra fo. Noho ny fitiavana izay tia dia mamindra fo amin'ny tiany. Hebreo 2:7. Mendrika atao rahalahy amin'ny zavatra rehetra, mpisorona be mamindra fo no ny heliko ny olona. Feno famindram-po ny Tompo noho ny fitiavana. Romanina 7:1-7. Isika izay zanaky ny fahatezerana kanefa namin'ny rano fo dia nataony ho isan'ny zanaky ny famindram-po. Dia ny eo amin'ny Baiboly ny fahatsaran'ny famindram-pon'Andriamanitra. Namonjena antsika izany hoy Paoly ao amin'ny Titosy 2:7. Fahasoavana namonjena antsika izany hoy Paoly ao amin'ny Efesianina 2:4-4. Izany no tena fahasoavan'i Jesosy. Izy miantra, izy mamindra fo, izay mitondra famonjena, fitiavana. Manaiky Jesosy namindra fo.
nampiseho famindram-po lehibe. Ty mba namaly atsika araka ny faotantsika, na nanilikilika atsika araka ny faotantsika. Ny teny hoe mibeba ianao raha misy faotana ataonao, manatona raha manatona anao tsy maholaviko mihitsy. Fitiavan'i Jesosy zany. Jesosy Kristy dia nanana fo honena mandrakariva. Zareo ao Matthieu 7:9-13. Honena ireo vahoaka izay tahaka ny ondry tsy misy mpiandry izy. Tokony hihinana any amin'ny amaitso nefa any amin'ny ahatra maina. Tokony voaharo amin'ny ambodia nefa viravirainy ambodia. Mahonena ny olona tahaka ny ondry tsy misy mpiandry ny fijery azy, nampanitraina. Honena ny fony mahita ny olona mijaly, tsy manako hoanina, nampanitraina. Tsisy mpikarakara, tsisy pia. Fitiavana izany. Ireo tsara ao Matthieu 7 izay miresaka any amin'izay amin'ny andininy 9:13. Ary no nahita ny vahoaka Jesosy dia nahonena azy ny fijerin'ireo, satria nampanitraina ireo ka ny ely toy ny ondry tsy misy mpiandry. Manana fo torotoro sy mangoraka eo am-pahitan'ny fahavoazan'ny olombelona izy. Eo ny fitiavana. Jesosy ny tompon'ny fitiavana. Honena ny marary izy. Matthieu 7:10. Ny andininy 7:13. Alleluia, andininy 7:13. Izy antsika ny vaky teny. Ary nahita ny rivotra mahery izy dia natahotra, ary nanomboka ny lentika izy ka niantso hoe, Tompo, vonjeo aho. Ary nanintsitra ny tanany niaraka tamin'izay Jesosy, dia nandray azy ka nanao tanora-kely finoana. Ary rehefa niakatra tao an-tsambo kely izy ireo dia nitsahatra an-drivotra. Ary izay teo an-tsambo kely dia nikohaka teo anatreny ka nanao hoe, Zanak'Andriamanitra tokoa ianao. Ary noho ny Tafita teny Genezareta, noho ny nafantatra azy ny tompon-tany dia naniraka tany aminy tany rehetra manodidina ka nitondra marary eo aminy, ary nangataka mba amela anendry azy, na nisombotra ny fiavon-damba ny aza, ka na iza nanendry dia tena salama tokoa. Ery amin'ny andininy 7:10. Ary no nare izany Jesosy dia niondrana an-tsambo kely ka niala teo hitokana any an-tany fony. Ary raha nandre izany ny vahoaka dia niala tany amin'ny tanàna maro izy ireo ka nandeha tongotra nanaraka azy. Ary nivoaka Jesosy ka nahita vahoaka betsaka, ary honena azy ka nasitrana ny mararina. Pangorangoraka ny fony mihitsy nahita an'ireto vahoaka marobe avy lavitra, miaraka amin'ny tsy fahasalamana. Dia raha nahita an'ireo izy dia tsy hoe sosotra hoe reto olona reto koa manahirana ahy mihitsy,
Vo izao zao vo tonga eto amin'ity toerana ity dia tonga ndraitra zareo. Tsy nampiferinay azy mihitsy zany. Onenan'ireo olona ireo izy ka nanasitrana ny marary. Matio 20:7-telopolo. Jesosy onenany ny jamba. Eto jamba roalahy reto 10:7. Ary indreo nisy jamba roalahy nipetraka teo amoron-dalana. Anonireny fa Jesosy no nandalo, dia niantso izy ka nanao hoe, mamindrafo aminay ry Tompo zanaky Davida, ary ny vahoaka ny teny mafy azy ireo, fa tokony angina izy ireo. Vao maika niantsoantso izy ka nanao hoe, mamindrafo aminay ry Tompo zanaky Davida. Ary nijanona Jesosy ka niantso ireo ka nanao hoe, inona no tianareo ataoko aminareo? Ary roa ireo, tompoko, mba pahiratana ny masonay. Ary Jesosy onena azy ka nanindra ny masony, ary nahiratra niaraka tamin'izay izy ireo dia nanaraka azy. Zany jamba-pangataka zany ane, olona tena farahidina ene zany. Raha jerenao dia tsy mahafinaritra ny masonao mihitsy ny mahita azy. Izy ary tsy mana-maso. Jesosy teo anoloan'ny jamba dia nanana fonangoraka, torotoro, na onena azy ireo olona ireo jamba-pangataka ireo. Fitiavana izany. Ao Matio 17:2-7. Marka 9:7-7. Marka 9:8-9. Onenan'ny vahoaka tsy manako hoanina tsy sakafo. Maonenay ireto vahoaka ireto. Reraka sy sasatra. Atelona zay nanarany ahy. Tsy manako hoanina izy ireo. Andriamanitra tsy makasitraka ny mampahorona mampalahelo antsika. Ohatra midona any amin'ny fony mihitsy ireny fahoriana mahazo antsika ireny. Jesosy bay fitiavana, manana fonena sy mangoraka mandrakariva. Mahonena ny Tompo ane ianao tsy manana azy io e. Mahonena ny Tompo ianao amin'ny fahoriana mahazo anao eo. Tsy manako hoanina, tsy manam-bola, tsy manam-piadanana, sisa. Jesosy tompony fitiavana. Ao amin'ny Marka 1:7-2. Jesosy Kristy onenan'ny boka. Araina ny Tompo. Ao amin'ny Luka 7:7-7. Jesosy onena ilay vehivavy mpitondra tena maty zanaka latokana. Fa nahitan'io vehivavy io izy dia hitany hoe mafy ny mahazo azy. Mpitondra tena efa maty vady. Ny zanany latokana indray mbola maty. Ory ny fony teo am-pahitana n'io vehivavy io. Mafy zany. Ary izay no nanetsika an' Jesosy nanao zava-magaga, nanangana an'io vehivavy io. Nanangana ny zanak'io vehivavy io. Zafady. Ao amin'ny Luka 7:1-7. Jesosy nitomandra nahita ny tanànan'i Jerosalema. Ity Jerosalema ity, izay nandany fitiavany, impiry ny tanako nanao tahaka ny fomba nyrenako ny zanany eo ambany elany fa tsy nety ianao. I Jerosalema ity izay tsy nalala ny lalam-piadanana. Ny mponina tamin'ity Jerosalema ity tsy mahafantatra ny andro namangin'Andriamanitra azy. Ny mponina amin'ity Jerosalema ity izay misy loza manandindona ho tonga aminy. Saingy tsy fantany hoe zany rehetra zany anjo tomany ny Tompo. Miafina ny masonao ny momba ny fiadanana.
tsy fantatrao ny andro namanginanao. Fitiavana. Jesosy raha teo nanao izay azo atao rehetra alalany momba ny fiadanana, miafina. Inona no nahatonga an'i Jesosy tomany ny fitiavana? Misy mpanompon'Andriamanitra mitondra ny tenin'Andriamanitra amin'ny ranomaso, manoloana ny olona maniratsira, miavinavina. Hoy Jeremia any amin'ny bokiny hoe, mivoninahitra Andriamanitra izy fa aza miavinavina. Fa raha tsy hanao an'izany nareo, mitomany any amangingina ny fanahiko. Mitomany noho tsy fitendreman'ny olona ny tenin'Andriamanitra izay hitondra soa azy. Fitiavana izany. Paoly dia nananatra himbetsaka ny ireo olona ao amin'ny asan'ny apôstôly, 2:20, koa membena ary tsarova fa 3 taona ny paka. 3 taona ny paka ozy tsy mitsanatra, nanatra nareo rehetra andro manalina tamin'ny ranomaso. Jesosy mitomany noho ny tsy fihainoan'ny Jerosalema ny feony, fa miteny aminao, okare tsy ampitomany tompo anao na ampalahelo ny fanahy masina amin'ny faniratsirana na tsy fankatoavana feon'ny fitiavan'Andriamanitra. Jesosy tonga mba hanome fiainana be dia be. Ao amin'ny Jaona 10:7 ka hatramin'ny 7, avy ao hanome fiainana, ary fiainana be dia be. Fitiavana. Fitiavana izany. Jesosy tonga mba hanasitrana. Matthieu 9:7, avy ao hanasitrana azy. 9:17, miteny manao hoe naka ny rofontsika sy ny aretintsika izy. Isaia 5:3-7, pahireso ny tanana amin'ny raviravy, tanjao ny lohalika malemy. Indro Andriamanitra tonga mitondra fahamaliana, hamonjy, ampahiratra ny mason'ny jamba, ampitsambikina ny mandringa, hanala ny famatorana amin'ny lela sy ny vava mba fa miteny ny mona. Nanao zava-mahagaga fanasitranana be dia be Jesosy. Jaona 2:7-7. Tonga izy ka nanambara ny tenany fa izy ny mpiandry tsara. Mpiandry tsara izay mikarakara ny ondry. Ezekiela 4:13-12, 5:12. Hiany ondry koa, hikarakara ny ondry koa, ny very ho tadiaviko, ny marary ho sotraniko. Izany nataon'i Jesosy teto ambony tany. Nanao fanoharana izy aminareo no manana ondry 100, ka very ny anankiray izay metraka amin'ny 7:10 va ka hitady ny anankiray izay very mandra-pahitany azy. Izany ny voasoratra ao amin'ny Matthieu 7:20 ka hatramin'ny 9:14. Ary voasoratra ao amin'ny Luka 5:10 izay nitenenan'i Jesosy hoe fifaliana rehefa hita ilay very. Hitanao ao ny fanoharana ny amin'ny ondry very anankiray, farantsakely ny very, ilay tompony zany, ilay zanaka tafasaraka nefa hita indray. Jesosy no mpiandry tsara.
meteza mba ho isan'ny ondrendrasany ianao, mitondra fanampiana be ho anao zany. Jesosy Kristy miasa mba hanasoa. Asan'ny apôstôly 10:7. Nandehandeha nanao soa, nanasitrana izay rehetra azo herin'ny devoly, satria Andriamanitra nomba azy. Izany rehetrarehetra izany dia manambara fa tompon'ny fitiavana Jesosy, miaina tamin'ny fitiavana, manao soa ny fifaliana. Dia raha ho Andriamanitra manao soa ny fifaliana, ao amin'ny Matthieu 10:7-7 ry Jerosalema, ry Jerosalema, ny torabato mimpaminany sy namono izay ny rany ao aminy, impiry aho ny tanàko nanao taka ny renako ny zanany eo ambany elany, fa tsy nety ianao, nisahirana, nanampy, nanao izay rovana anao. Zany angenao ataon'i Jesosy amin'ny ty taranaka ity, mikarakara. Jesosy Kristy niantso ireo miasa fatratra sy mavesatretana ary nampanantena fitsarana ho an'izy ireny. Matthieu 2:1-7 makanesa ty amiko nareo rehetra miasa fatratra mavesatretana, fa izaho anomenareo fitsarana. Lasa ny fotoana fa hijanonao, nambarako taminao fa Jesosy Kristy ilay tompon'ny fiadanana, ilay tompon'ny fitiavana, miaina tamin'ny fitiavana izy. Ny toyny e manaraka indray ilazako aminao hoe Jesosy tompon'ny fiadanana, andriany fiadanana, mpanome fiadanana, tompon'ny fitiavana ihany koa. Eraina ny tompo, koa ny fiadanany mihitsy no homeny antsika. Jesosy Kristy tompon'ny fiadanana dia tompon'ny fitiavana tanteraka. Jesosy Kristy tompon'ny fiadanana dia tompon'ny fitiavana tanteraka. Jesosy Kristy tompon'ny fiadanana, mpanome fiadanana, dia tompon'ny fitiavana tanteraka. Fantaro ary fa ao amin'izay misy fitiavana no misy fiadanana. Ny fiadanan'i Jesosy dia tsy misaraka tamin'ny fitiavana. Tsy misy olona anam-piadanana izany raha tsy mitoetra amin'ny fitiavana. Tsy misy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy hoy ny Baiboly. Tsy misy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy izay mitoetra ao amin'ny fitiavana no manam-piadanana. Misy fiainana ao amin'izay manam-pitiavana, misy fahazavana ao amin'izay manam-pitiavana. Tafaray amin'Andriamanitra izay rehetra manam-pitiavana, ompiombona amin'Andriamanitra izay rehetra manam-pitiavana. Ianao izay tsy manam-pitiavana, feno fankalana, toetra ratsy. Mila mibebaka ianao, mila mangataka fo vaovao ianao, mila misasa ao amin'ny ran'i Jesosy ianao, mba hiala ny zavatra rehetra tsy araka ny fitiavana. Kortianina voalohany dia mitanisa izany atao hoe fahatsarany fitiavana izany. Kortianina voalohany 7:14
ka hatramin'ny fahavalo ary ny 17. Ny fitiavana maro-po sady mora fana, ny fitiavana tsy mialina, tsy mirery, tsy mebiapo, tsy manao izay tsy menika, tsy mitadiny azy, tsy mora sosotra, tsy misaindratsy, tsy mifaly amin'ny eloko, fa mifaly amin'ny famarinana kosa, miaritra ny zavatra rehetra, mino ny zavatra rehetra, manantena ny zavatra rehetra, maritra ny zavatra rehetra. Ny fitiavana sy ho levina mandrakizay. 17. Ary ankehitriny ireto telo reto no mitoetra: ny finoana, ny fanantenana, fa ny fitiavana, fa ny fitiavana no lehibe indrindra amin'ireo. Ity dia azo dika hoe ny fankalahana tsy maro-po, ny fankalahana tsy mora fanahy, ny fankalahana dia mitondra fielonana, ny fankalahana dia mitondra ny fireriana, ny fankalahana dia mampiebiebo, ny fankalahana dia mitarika ny olona hanao zavatra tsy mendrika, ny fankalahana mitady ny tombontsoany na mitady ny azy, ny fankalahana mora sosotra, misaindratsy, ny fankalahana mahatonga ny olona mifaly amin'ny eloka, fa tsy mifaly amin'ny famarinana kosa, tsy manam-paharetana ny fankalahana, tsy mino amin'ny zavatra rehetra ny fankalahana, tsy manantena ny zavatra rehetra ny fankalahana, tsy maharitra ny fankalahana. Ny fankalahana dia tena ratsy. Inona moa no fahasambaranao raha olona kizitina sy foizina ianao? Matezitra anao daholo hito, ry, masosososotra anao daholo, ohatra ny naninona anao ny olona. Tsisy fahasambarana raha tsy ao ny fitiavana. Noho izany, raha te hiadana ianao, te hanampiadana ny Kristy ianao, aoka hianatra ao aminy, mandehana amin'ny fitiavana, aoka hiaina amin'ny fitiavana. Dia raina ny Tompo, ianao izay tsy manam-pitiavana, te hita fitiavana, ao amin'i Jesosy Kristy no misy izany. Tompon'izany izy ka afaka manome anao, afaka mampianatra anao handeha amin'ny fitiavana sy hiaina amin'ny fitiavana izay ny iainana izy, afaka manome anao ny fanahy ny fitiavana sy ny fanahy ny fahatsarana. Mangatà dia omeny Tompo ianao. Fanahy izay nomena antsika araka ny voasoratra ao amin'ny Timoty 2:1-7, fanahy ny fitiavana, vokatra ny fanahy masina dia fitiavana. Galatianina 5:2-2 ka hatramin'ny 7. Iteny Jesosy eo amin'ny Jaona 5:10-1 ka hatramin'ny 7. Izao ny tena voaloboka: ianareo ny sampany, taka ny sampana izay tsy mahay manao ninina raha tsy miray amin'ny tena voaloboka izy. Mety hoe ramiko izao aminareo, ary raha ao aminareo dia mamoy ianareo. Vokatry ny voaloboka dia voaloboka. Raha misy firaisanao amin'i Jesosy, amokatra izany. Jesosy fitiavana, miray aminy ianao, dia anam-pitiavana ianao. Vavaka isika, voalohany indrindra dia hisaotra ny Tompo isika izay naneho fitiavana tamintsika, ary dia makasitraka indrindra ny fitiavan'i Jesosy. Misy hira anankiray izay ihany hoe: raha mba ny saina ny fitiavan'i Jesosy Tompo ah, tsara be izay hira izay. Ilaina misaina ny fitiavan'i Jesosy isika, tiantsika izy, tena tiantsika tokoa. Ary raha ohatra tsika manolo tena ho mpianany, dia mila mianatra ao aminy, namela fianarana ho antsika Kristy, anarantsika ny diany. Angatà mafy mba tsy hanana fankalahana ao anatinao,
tsy mahasoanao io, mamono antokanao io, fa ny miaina amin'ny fitiavana no mitoetra ao amin'Andriamanitra ary mahita fitiavan'Andriamanitra. Mivavaka isika. Halleluja. Erasy misaotra anao izahay, ry Tompo Andriamanitra, no ny fitiavana izay nasehonao taminay, ary fantatray fa tena tianay tokoa ianao. Ianao no Tompo sy mpampianatra, Andriamanitra ivavahanay, koa mangataka izay Tompo, ampio izay iaina amin'ny fitiavana, anana mpitiavana, taka ny tiavanao anay ny itiavana ny hafa. Meo fo madio, fo vaovao, ary ianao anie anaisotra ny zavatra rehetra tsy nambolenao anatin'ny fon'olona maro izay mandre an'ity teniteny. Ny vo, ny fankalahana, dia tsy mba avy aminao. Ngoto ireny, oka ny vo, ny fitiavana ao anatin'ny fono izay rehetra nanenteny. Hitoetra amin'izany izy, ho velona amin'izany izy, dia napaka eo amin'ny fiainany ny fiadananao. Amin'ny anaran'i Jesosy no anaovako izany vavaka izany, ho an'ny tsiraray avy. Meo fitiavana ny olona, ampanjaka ao amin'ny fony, ao amin'ny ankohonany, amin'ny tokantranony, ny fitiavana. Ampanjaka ao am-piangonana, ny fitiavana. Resy ny asan'ny devoly sy ny asany maiza, andresy ny olonao. Misaotra Tompo, anaran'i Jesosy anaovana izany vavaka izany. Amen. Azo toerana Tompo. Fandaharana atolotry ny fiangonana Jesosy mamonjy